zavatra tsara fatarina moa zany a dia miresaka zay nyfanaovana tamin'ity délégation vietnamiana ty moa zany a izay fantatritsika moa fa ny Vietnam sy Madagascar moa zany dia efa nifandray hatramin'ny ela dia ela mihitsiny a dia niompana voalohany indrindra tamin'ny fametrahana zany hoe groupe d'amitié parlementaire eo amin'ny Vietnam zany sy Madagascar eo amin'ny parlement vietnamien sy parlement malagasy zany raha izay faharoa dia nanao koa zany zahay fifanakalozana traikefa eo amin'ny zava-misy any amin'ny zareo fomba fitantanana sy fomba zay entina mandrafitra zany an'izany parlement any Vietnam zany sy ny zava-misy aty amintsika dia nojerena akaiky ihany koa moa zany eo amin'ny lafiny ara-toekarena satria fantatritsika fa samy manana ny anitra ho azy ny firenena anankiroa ka dia tsika moa zany dia mieritreritra zany rehefa nifampiresaka tamin'izareo hoe anao zany business forum anankiray izay ao anatin'izany moa tsika no ametraka an'le hoe raha toaka tahin'ny tompo ny atao hoe chambre de commerce Vietnam Madagascar ka ny zany moa zany dia iompana na eo amin'ny resaka fifanakalozana ara-barotra miresaka vary zareo moa zany mitady le hoe noix de cajou tsika mety varotra any aminy koa zany resaka lavanila sy ny ohatran'izany eo koa zany mety hojerena miaraka ny fomba azo atao zany eo amin'ny famokaram-bary satria anisan'ny toerana zay mamoka-bary sady mihinam-bary lehibe indrindra eto ambony tany zany ny vietnamiana ary jerena ao anatiny zany business forum zany ihany koa ny mety hoe famokarana ny resaka énergie renouvelable miaraka dia akoatr'izay moa zany dia andresana teto koa zany ny mety fiara-miasa zany eo amin'ny lafiny fampianarana indrindraindrindra moa zany eo amin'ny lafiny fampianarana ambony enseignement supérieur ary izay moa zany dia nisy fanasana zay nataon'zareo namana vietnamianareo mba andeha hitsidika andry zareo ihany koa any Vietnam mba ho famaly ny fity zany eo moa zany dia anisan'ny toerana zay industrialisé zany amin'izao fotoana raha ohatra ka ataontsika hoe 30 taona lasa zareo zany $250 ny PIB par tête amin'izao fotoana zay fampiresantsika zao dia $2000 par tête ny PIB zany ary amin'ny 2020 izy dia atratra ny $3000 par tête ary anisany nahatonga an'izany zany ny fametrahana zany ny resaka industrialisation sy fanintonana zany ny investissement direct étranger ny azy moa zany sehatra famokarana zany dia miankina amina pilier telo dia ny resaka état investissement d'état ny investissement du secteur privé ary mazava ho azy ny investissement direct étranger